Jesosy mba maniry ny anao ny sitrakao efa ela nonikiry tsy naomby hatramizao raha anio mandreny antsonao dia torotoro fo tô hiova olombaovao tapakevitrai-fo nefizany tsy maharitra rahabitsudeinzay numalikyulu miverina hindray zao Jesosy mba tantano oh arovy situano Jesosy ovunzeu tizandrina ovunzeu turiteni marune fare be niana travara Chireniane de tosarutratsia vao mandrosindray mandingana we hanarakana dia hindro favofingana kasilavua tiazo antukaniwa vikiu sisi antenainanyamikiu ratitantananao deinukufa siutafita Jesosy ovunzeu
abatsika indray rakizy, faly miaraka aminareo androany a. Tonga indray ny fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, mihaino hira, mianatra zavatra mahafinaritra bebe. Tianareo reny e? Ie, andao arolohantsika hivavaka mialohan'ny iarahantsika miditra ao anatin'ireny karazam-pandaharan'ireny. Satsana, vonina, akombony ary ny tanana dia akipio maso e, vavakintsika. Andriamanitro, misaotra anao indray izahay fa narovanao, notahinao ary nomenao ty andro manokana ity dia ny sabatanao izany. Misaotra noho izao fotoana mamy izay zarainao aminay izao. Mangataka izahay mba hiasa ty anatinay ny fanainao ary tario izay amin'ny alalan'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary, tadidinareo ve ny zavatra nianarantsika tamin'ny heriny? Tadidy, makasika n'inona re? Zay indrindra famoronana. Tadidy daholo veloha ilay izy. Inona ary no natao voalohany eo, faharoa eo, fahatelo eo, fahaefatra sy sisa. Tadidy ve? Misy tsy tadidy? Andenga eo averintsika kely ilay izy. Hofitintsika kely aloha makasika an'ilay famoronana satria zava-dehibe mihitsy ny ahafantarantsika an'izany ary mila haintsika tsara hoe ahoana tokoa moa no nanaovan'Andriamanitra ity sao tontolo izao misy atsika ity sy ny nanaovany atsika. Andao ary hofitinina ilay izy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana no maizina. Ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Tamin'ny andro voalohany Andriamanitra nanao hoe misy mazava. Dia hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Dia nosarahany ny mazava sy ny maizina. Dia nantsony hoe andro ny mazava ary alina ny maizina. Tamin'ny andro faharoa Andriamanitra nanao hoe misy habakabaka manasaraka ny rano ambony sy ny rano ambany. Dia nantson'Andriamanitra hoe lanitra ny habakabaka. Tamin'ny andro fahatelo dia hoy Andriamanitra, aoka hiangona ny rano eny ambanin'ny lanitra ho eo amin'ny fitoerana iray. Aoka hiseho ny tany maina. Nataon'Andriamanitra hoe tany ny maina ary ranomasina ny rano. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany haniry ahitra sy zava-maniry isan-karazany ary hazo. Dia misy izany ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Tamin'ny andro fahaefatra Andriamanitra niteny hoe misy fahazavana eny amin'ny habakabaka ambisaraka ny andro sy ny alina. Dia nanao ny fahazavana roa lehibe Andriamanitra, ny masoandro ho an'ny andro ary ny volana ho an'ny alina. Dia nataony koa ny kintana. Dia nataon'Andriamanitra fahazavana eny amin'ny lanitra sy ny habakabaka ireny. Dia hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Tamin'ny andro fahadimy dia hoy Andriamanitra, aoka ny rano ho be zava-mananaina sy trondro ary ny lanitra ho feno vorona isan-karazany ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Tamin'ny andro fahaenina dia hoy Andriamanitra, aoka ny tany hamoaka biby isan-karazany, biby fiompy, biby mandady, biby dia, kely sy lehibe araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Tamin'ny vovotany nanaovany azy ary nofofony fofonaina mahavelona izy dia lasa olona velona lehilahy izy. Ary hitan'Andriamanitra fa mila mpanampy sahaza raha lehilahy dia nampatoriana izy. Ary naka taolatehizana iray izy ka nanaovany vehivavy ary nomeny andra-lehilahy izany. Dia nitsodrano azy Andriamanitra hoe maharoa fara sy mihabetsaha ary mameno ny tany. Ary nomen'Andriamanitra azy ny anana manitsam-bosy sy ny voankazo ho sakafony. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ka indro tsara indrindra izany.
Ary vitan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy ary tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra tamin'ny asa rehetra efa nataony izy. Ary Andriamanitra nitahany andro fahafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaharany tamin'ny asany rehetra izay noforoniny. Tadidinareo daholo ve ilay izy rakizy? Ie, ary nahafinaritra dia izao inona ilay andro farany teo, andro fahafiry? Izay indrindra andro fahafito dia ninona ilay izy? Ie, nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro fahafito ary io andro fitsaharana io mihitsy no andeha ho resahantsika indray amin'ity anio ity dia ny sabata izany. Io sabata io mihitsy no tsara hamafisika sy ho jerentsika indray androany. Inona ary no ambarany tenin'Andriamanitra mahakasika an'io hoe sabata andro fahafito io. Araky ny voalazan'ny Eksodosy toko faha-20 andininy faha-1:12. Eksodosy toko faha-20 dia ny andininy faha-1:12 dia io zany no tsangam-bato manamarika fa Andriamanitra no namorona izao tontolo izao. Tsangam-baton'ny famoronana izany le izy. Anenge ho vakiantsika andininy faha-1:12 amin'ilay Eksodosy toko faha-20 fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no tahiany Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Tsangam-bato zany le izy, famantarana le izy, marika lehibe anankiray fa Andriamanitra mihitsy no namorona izao tontolo izao fa tsy hoe avy tamin'ny zavatra hafa akory. Ny tenin'Andriamanitra koa dia nanambara amintsika fa famantarana eo amin'Andriamanitra sy amintsika ihany koa izany sabata izany. Andenga jerentsika ny Eksodosy. Eksodosy toko faha-1:30 andininy faha-13. Eksodosy toko faha-1:30 dia ny andininy fahafiry 13. Dia izao ny voalazany. Ary dia nilaza tamin'ny zanak'Israely ary dia milaza amin'ny zanak'Israely ianao hoe ny sabatako no tandremo fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranakareo faramandimby izany mba ho fantatrareo fa izao ny Jehovah izay manamasina anareo. Inona hono le izy? Ny sabata hozy izy no tandremo fa famantarana ho amiko sy ho aminareo izany. Ary tsy ny zanak'Israely rery fa hatramin'ny taranaka faramandimby. Famantarana zany fa zanak'Andriamanitra isika. Famantarana fa olona isika rehefa mitandrina ny sabata. Io zany no marika lehibe anankiray. Dia fanontaniana anankiray mipetraka indray rakizy hoe fa maninona ary tsika amin'izao fotoana izao no mila mbola mitandrina izany sabata izany? Fa maninona re? Dia andeha tohizatsika le Eksodosy toko faha-1:30 teo iny dia andininy faha-4:12 indray izao. Tapany voalohany ihany ny vakiantsika. Eksodosy toko faha-1:30 andininy faha-4:12 tapany voalohany. Fa maninona re tsika ny mila mitandrina izany? Dia izao ny tenenin'Andriamanitra. Koa tandremo ny sabata fa masina aminareo izany. Ahoana hozy izy? Masina aminareo izany. Izay kay mahatonga antsika mila mitandrina ny sabata rakizy masina kay le izy. Tandremo hozy Andriamanitra ny sabata fa masina aminareo izany. Dia izao koa inona nataon'Andriamanitra tamin'ilay sabata mahatonga azy maniraka antsika hanao azy koa? Genesis toko faha-2 andininy faha-3. Genesis toko faha-2 andininy faha-3. Dia ahoana ho izy? Ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy
satria tamin'izany ny tsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforonony tamin'ny nanaovany azy. Inona hono nataon'Andriamanitra? Ny tany andro fafito izy dia nanamasina azy. Inona izany no tokony atao? Satria notahian'Andriamanitra ny andro fafito dia namasininy, dia tokony haninona izany koa tsika? Hanamasina izany, ho tehirizitsika ho masina ilay andro fafito satria masina tamin'i Jehova izany. Ao anatin'io sabata io zany tsika rakizy dia mandray fitahiana be da be avy amin'Andriamanitra satria notahiny manokana izany andro izany ary izay mitandrina izany dia omeny fitahiana ihany koa. Fanontaniana manaraka indray ary, dia mbola mila mitandrina ny sabata ihany ary ve tsika amin'izao fotoana izao? Sao dia mba natao an'ny zanak'Israely izany, sao dia mba tamin'ny andro famoronana fotsiny izany, fa amin'izao fotoana izao tsy ilaina intsony. Ahoana indray hozy ny tenin'Andriamanitra? Ny didin'Andriamanitra ve aloha mbola maharitra hatramin'izao Mbola mety amintsika izao? Ny hoe aza mangalatra, aza mamono olona, aza mitsangajanga, mbola ilaina amin'izao fotoana izao ve izany? Tena mbola ilaina mihitsy. Dia ohatran'izany koa ny didy faefatra izay nomen'Andriamanitra ao amin'ny Eksodosy. Tadidinareo ve ilay izy? Eksodosy 20:9-15 ka hatramin'ny faran'ny 12. Vakio tsara nge fa ao amin'ny voalohany eo dia hozy izy hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra, fa sabatan'i Jehova Andriamanitra ao ny andro fafito. Dia lazainy ao zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao. Mbola nomen'Andriamanitra ho antsika ho didy 10 ho didy ny sabata, hoe mahatsiarova hozy ny andro sabata. Indraindray manko adinitsika ilay izy dia mila tsarovana ary mila tandremana. Dia izao koa, rehefa tonga teto an-tany Jesosy dia mbola nitandrina ny sabata izy. Tadidinareo ve? Luka 4:9-10. Luka 4:9-10. Tadidinareo? Nahazatra an' Jesosy nitandrina ny sabata. Hozy izy hoe dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy ary araka ny fanaony dia nandeha niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy dia namaky teny tao. Tena fanaon'i Jesosy foana ny mitandrina ny sabata. Ary farany rakizy, natokana ho an'ny karazan'olombitsy ve ny sabata? Ohatra hoe ho antsika malagasy ihany ve ny sabata? Sa ho an'ny vazaha frantsay na amerikana na hoe zareo jiosy na hoe zareo arabo? Natao an'zareo ihany ve? Ahoana hozy izy? Andeha vakitsika farany ny Isaia 4:9-17. Isaia 4:9-17 dia hoy izy hoe ary isaky ny voaloham-bolana sy sabata isa-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra iangoako eo anatrehako hoy Jehova. Iza zany zao zany nofo rehetra? Malagasy ihany ve? Rehefa olombelona zany ny nofo rehetra isaky ny sabata dia iangoako eo anatrehako hoy Jehova. Midika izany fa natao antsika rehetra, natao anareo koa rakizy ny sabata, natao an'ny dada sy neny, natao an'ny ankizy, natao an'ny olona rehetra, ary nasen'Andriamanitra no hamasintsika, handraisantsika fitahiana ary hitsaharantsika tahaka an'Andriamanitra izay nitsahatra ihany koa. Mahafinaritra mitandrina ny sabata fitsaharana ho antsika izany. Dia izao ataovy ho fiderahana sy ho fisaorana an'Andriamanitra ny fiainana mandritra ny sabata. Dia mirary sy ho antsika rakizy mba hitandrina tsara ny tenin'Andriamanitra isika. Izao andaontsika andeha hiaraka hihira indray ary makasika an'izany hoe sabata izany. Bon sabbat,
je te souhaite un bon sabbat. Que ce jour soit plein de bonheur, d'amour et de joie. Je te souhaite un bon sabbat. Bon sabbat, bon sabbat. Je te souhaite un bon sabbat. En Jésus une source de bonheur, d'amour et de joie. Je te souhaite un bon sabbat. Ny resaka momba fitsaharantsika toerankizy a dia aoko fantatsika fa tena zava-dehibe ary tena misy fiantraikany eo amin'ny fahasalamantsika mihitsy a ny fitsaharana. Izay mahatonga antsika hiresaka momba fialan-tsasatra androany. Misy karazany telo a ny fialan-tsasatra ho jerentsika androany. Voalohany a dia ny fialan-tsasatra isan'andro. Rehefa ilay mianatra any am-pianarana itsika dia reraka ny saina dia nasiana récréation, natao makaina ny saina. Tsy rehefa mianatra ihany nefa tsika no mila miala sasatra fa rehefa milalao ihany koa. Ohatra hoe rehefa ilay manao jeu iny tsika dia reraka amin'ny maso, mila makaina izy satria manjary marary. Dia misy ihany koa ny fialan-tsasatra anankiray a dia tsy n'inona izany fa ny torimaso. Tsika dia mila matory adiny 7 isan'andro. Adiny 4 hoe adiny 7. Ary ny tena mety indrindra amin'ny 7 alina tsika dia efa any am-pandriana daholo matory. Ny fialan-tsasatra faharoa jerentsika raika izy a dia ny fialan-tsasatra isan-kerinandro. Dia tsy inona izany a fa ny sabata. Ny sabata dia nataontsika ialana sasatra, mijanona daholo a ny zavatra rehetra fataontsika andavanandro a dia miberan'Andriamanitra tsika any am-piangonana. Ny fialan-tsasatra fahatelo jerentsika raika izy a dia ny fialan-tsasatra mandeha amam-bolana na amataona. Misy ny sasany a isan-droa volana, isan-telo volana, isan-taona mihitsy ary. Iny ilay ataontsika hoe vacances. Dia arakaraka ny toerana fianarana iny. Raha fitinina izany a dia tena ilain'ny vatantsika ny fialan-tsasatra satria miantoka amin'ny fahasalamantsika mihitsy izy. Koa aza tianao ary miala sasatra e! Dia izay indray ary amin'ny fandaharantsika rankizy tamin'ity anio ity. Inoko fa nafinaritra anareo izany ary nitondra lesona mahafinaritra be ihany koa. Dia ny fitahian'Andriamanitra anie rankizy ho aminareo tsirairay avy ary ny fanamasinana avy amin'Andriamanitra ihany koa dia ho ataony aminareo sy ny ankohonanareo, izany hoe dada neny dia ianareo. Dia mirary soa veloma indray amanaraka. We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go.
worship Him in all the nations, in all the world. Where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I. Send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. Mankasitraka antsika manaraka mandrakariva ny fandaratsika isaky ny tolakandro toy izao miarabanao amin'ny fomba manokana ary ndehantsika hiditra avy hatrany amin'ny resadresaka izay fanaovantsika eto. Fomba firesaka amin'ny olona zay le lohateny lehibentsika ary amarantsika androany hoe inona indray ary ireo dingana izay tokony ataontsika. Tamin'ny farany dia nahitsika hoe ahoana ny ahafahantsika manome lanja ny olona anankiray. Dia izao ny teny farany namarana anazy tamin'izay hoe miomana mandrakariva amaly ny resaka hifanaovanao amin'ny olona ampahatoninana dia mifanohatra amin'ny eritreritra ao ara ny zavatra mety ho teneniny eo dia aoka hitandrintsika izany na fivezan-tena ny amin'ny fihetsem-po sy ny amin'ny lela ny izany hoe zavatra voakantsika. Androantsika dia izao hoe ndao hijery hoe raha tsy maintsy hitsikera ianao satria mety mifanohatra amin'ny zavatra eritreretinao ny tenina voaka ny vavany ny zavatra nyresahany ianao dia ina ny ataonao raha tsy maintsy hitsikera ianao. Dia izao hoe aoka le fitsikerana zany le ohatrany hoe teny tsy maintsy ho avalinao anazy hanampy azy ho amin'ny fandrosoana ary ilaina fahendrena noho izany ny fanaovana tsikera. Hoe raha ohatra zany ianao ka hitenina hitsikera azy dia ataovy hitarika fandrosoana ho an'le olona le izy ary hitikera io dia izao aza atao amasony ataontsika hoe olona be dia be na namana na fa atao amin'ny olona le olona ny antefan'le resaka ny antefan'le le zavatra ihany no aoka anaovanao an'le tsikera fa tsy hoe ny olona rehetra satria na tsy miteny ary ianao raha mitabataba ianao dia arak'le niteny hoe ny rindrina aza manatsofona dia eo no mitarika ny olana indraindray. Dia aoka zany tsika hikendry mandrakariva hoe tsy maintsy hamala n'ity resaka ity ampahantoniana kanefa mety tsy maintsy hitsikera kely azy dia aoka le tsikera ho tsikera ampandroso fa tsy ampiady ary indrindraindrindra tsy atao misy maheno afa-tsy anareo ihany. Dia aoka koa izy io atomboka amin'ny fahazoana antoka ilay olona fa hanampy azy. Izany hoe ianao zany tsy mitsikera fahatany fotsiny na manao fanamariana fahatany fotsiny fa aoka ho hita taratra eo amin'ny endrikao fa miteny ampitiavana aminy ianao ary ampitiavana no anaovanao an'ny fanamariana ny anaovanao an'ny tsikera izay ho ataonao aminy. Ary raha ny marina dia izao hoe tsy ny olona no tsikeraitsika rehefa manao le tsikera io tsika fa le zavatra nyresahana le zavatra tsy mety ny fampiresahana io no anaovana tsikera fa tsy lasa hoe le olona indray na nitoetra n'le olona no lasa atsikafona amin'ny zavatra tsy mety dia manjary mampiady izay zavatra izay. Ny farany dia izao hoe aoka ho faranana rehefa vita zany hoe tsikera na fanamariana ataonao io dia aoka ho faranana mandrakariva amin'ny fisaorana azy fankasitrahana le fionana mba hoe ho tsapan'le olona hoe ampitiavana nanaovana an'le fanamariana tamin'ny zavatra nyteneniny. Amarana antsika n'izay lohahevitra maromaro izay
nahitantsika ny loahevide manao hoe fomba firesaka dia zao hoe ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao misy teny anankiray izay ao amin'ny Kolosianina 4:5 manao hoe aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olo rehetra. Dia ny fanahy masina ane hanampy antsika tsirairay avy mba hahafahantsika maneho izany teny izany, hahafahantsika miresaka ho fitaovana anankiray izay hanampitsika ny hafa hamonjentsika fanahy araka ny lohahevitra ny tenenina tamin'ny voalohany mba tena mamonjy fanahy tokoa isika amin'ny fomba firesantsika fa tsy sanatria mamono ny fanahin'ny olona anankiray. Dia mankasitraka antsika mandrakariva ary mametraka indray ny mandra-piona ho amin'ny fotoana manaraka. Mandundunao ampunao Gesù, miandri mitalo miangafiano, feunza milaza tenati, miandrandrano uduri. Fuai ni funao, faisi tunja fiainana vavao. Valuni ansuni, resuni tanani, wanaoni fitavani. Mandunduna wampuna, iznifu na wasiwana, kavali, resani, lefitavani nufidi.
tonga soa atao anatin'ny fandarantsika indray ry mpijery mpanaraka ny fandarana jaina isany ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany tapany farany amin'ilay matitoko fahinandin'ny fahafolo no arahantsika anio ilay hoe ataony ny sitraponao ary dia raisinao tombontsoso fifaliana ny mianitrano atao aminao ary manana ny pasteur Andriamparatiana Fanerahany koa hitondra indray ny toy-izay famelabelarana ny tenin'Andriamanitra izay miarabanao pasteur tonga soa falindray marabanao namana dinao ary manona ny fiadanan'ny tompo mandrakalefa ho aminao anko izay liana sy manana fitiavana sy fahafiza-tena hiara-mandinika ny ten'Andriamanitra. Fanontaniana lehibe izay nandalovantsika hatramin'izay ny hoe ahoana no ampleferantsika an'ity sitrapontsika ity izay efa voapetin'ny fitiavan-tena, voagejan'ny filana maro samihafa, simba ny fahotana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary dia Jesosy no ohatra ho antsika, izy no nahatanteraka izay sitrapon'Andriamanitra izay ary zay raha teo no antony izay nidinany teto an-tany. Ny tapany voalohany rehetra ny resaka ny sitrapon'Andriamanitra izay tiany iseho eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao. Ny tapany faharoa indray androany raha tsika pasteur Andriamparatiana Fanera izay sitrapon'Andriamanitra izay amin'ny alalako sy amin'ny alalanao. Dia raisinao tombontsoa indray ny mananao pasteur ndao tohizana ary ny dia lavitresaka izay rahantsika amin'reto mpanaraka ny fandarany reto. Ina ary araka ny voalaza teo ny tamin'ny farany dia ny fatantsika le hoe sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra dia ny hialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany ka mba ho velona izy. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hialan'ny mpanota, ny hanafaka amin'ny mpanota amin'ny fahotana ka mba hanana fiainana mandrakizay izy. Zay le namafisin'i Jesosy any amin'ny Jaona 5 hoe tsy nidina avy any an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naneraka ary izao ny sitrapony izay naneraka ao Jesosy dia tsy hamelako izy ho very zay rehetra nomeny ahy. Dia efa mijerevantsika teto zany mahakasika an'izay izay ataontsika hoe lafiny anankiray izay hoe zay zany le sitrapon'Andriamanitra izay tiany ho tanterahana eo amin'ny fiainan'le mpanota tsirairay avy. Fa amin'ity lafiny faharoa ity indray de hoe ho atao ane ny sitraponao amin'ny alalan'lay mpanota. Amin'ny alalan'lay mpanota. Ahoana indray no nafana manazava an'izay satria efa nijerevantsika hoe vitantsika ve ny hanao an'le sitrapon'Andriamanitra? Tsy vitantsika. Zay le fanazavana tsy vitantsika ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy lehilahy araka ny voalazan'le teny no nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Izy le ihany. Kanefa amin'ny alalantsika indray zany no hanatanteran'Andriamanitra ny sitrapony. Satria nidina tetỳ an-tany Jesosy mba hanatanteraka le sitrapon'Andriamanitra. Ankehitriny efa niakatra any an-danitra izy, tsika ny eto amin'ity tany ity, dia amin'ny alalantsika indray no hanatanteran'Andriamanitra ny sitrapony. Amin'ny endrika manao ahoana? Dia ndao tsika maky ny ten'Andriamanitra Jaona no vakiantsika. Jaona 2:20 Jaona 2:20 Ary io indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Zay. Aveko sala le teny Jesosy. Jesosy miteny tahaka nanirahany ray ahy No anirahako anareo no kosa. anirahiko anareo kosa. Jesosy de miteny any amin'le Jaona 2:20 hoe ny sitrapony izay naniraka ny ray zany io, ny sitrapony naniraka dia ny tsy hamelako izy ho very. Zay ny hanafaka ny mpanota amin'ny faharatsiana ka mba ho velona izy. De eto indray miteny Jesosy tahaka nanirahana an' Jesosy hanao an'izay sitrapon'Andriamanitra zay no anirahany Jesosy anisan'indray atsika indray no anirahany Jesosy atsika hanao le sitrapon'Andriamanitra. De amin'izay fotoan'izay zany voatanteraka le hoe atao ane ny sitraponao. Tsy hoe ahitsiko izy namana dinao, tsy hoe ho ataonay ane ny sitraponao. Tsy vitantsika ho manao sitrapon'Andriamanitra
fa ho atao ane ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalantsika. Rehefa mandeha isika manao ny iraka zay nanoran' Jesosy atsika tahaka nanoran'Andriamanitra azy, de tanteraka amin'ny alalantsika ny sitrapon'Andriamanitra. De fitaovana zany ny anjara toerantsika eo amin'io iraka io. Fitaovana dia eo zany ny hoe inona kay zany le iraka zay anoran' Jesosy atsika hoe vitatsika ve ny hanafaka ny mpanota amin'ny toerana misy azy fahotana satria zay le mission, zay ne le mission nampanaoviny ray an' Jesosy azonao le izy zay le mission de ozy izy Jesosy hoe tahaka nanorany ray ahy de za ndray maniraka anareo. Fa vitatsika ve nanao an'zany mission zany? Tsika raha tsy nahafaka ny tenantsika teo amin'ilay toerana nisy atsika. Fa ndaovaka itsika le ten'Andriamanitra ary. I Paoly no andeha asiatsika miteny. Raisitsika ohatra mihitsy zany Paoly. Korintana voalohany toko voalohany 7:10. Tao mba hoenotsika kely ny tenin'ny Paoly. Korintana voalohany toko voalohany 7:10. 7:10. Toko voalohany 7:10. Fa Kristy tsy naniraka anao batisa fa hitoron'ny filazantsara, tsy tamin'ny teny feno fahendrena, fa ndao ho foana ny azo fijalian'i Kristy. Zay. Kristy ozy izy Paoly tsy naniraka anao batisa fa ny anina ozy izy Hitoron'ny filazantsara. nitory ny filazantsara. Nitory ny filazantsara. Tsy amin'ny teny fahendrena. Misy heviny koa io satria fatatsika fa Paoly olona manam-pahaizana. Olona manam-pahaizana, mahalala tsara ny lalàna satria fariseo izy. Saty zay nianatra teo tongotry ilay olo malaza ao amin'ny Baiboly Gamaliela. Nianatra teo tongotry Gamaliela i Paoly. Manam-pahaizana tsara zany Paoly, fantantsara fa ozy izy Paoly rehefa hitory ny filazantsara ozy izy izaho de tsy amin'ny teny fahendrena. Tsy amin'ny teny fahendrena. Fandrao ty am'izay le izy. Foana, fandrao ho foana ny azo fijalian'i Jesosy. Inona ny dika le hoe fandrao foana ny azo fijalian'i Jesosy? Fa inona no nahatonga le azo fijaliana? No ny fahotana. Ary ny azo fijaliana no namonjen'i Jesosy Ny palota. ny mpanota. De aika zay zany le mission antsika. Ny mission antsika zany dia nitory ny filazantsara. De ahoana le mitory ny filazantsara? Mitory ny azo fijaliana. Mazava tsara ny teny Paoly fandrao foana ny azo fijaliana. Fandrao foana ny azo fijaliana. Satria io azo fijaliana io tamin'ny alalan'ny azo fijaliana de tsy fa nahafatezan'i Jesosy no namonjena ny mpanota. Namonjena ny mpanota ka nanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny izy. Ny azo tamin'ny alalan'ny azo fijaliana no nanatanterahany Jesosy ny azo fijaliana. De tsika zany zao rehefa manao ny iraka zay aniran'i Jesosy atsika de mila mampiseho ny azo fijaliana. Zay ny izy. Mila mampiseho ny olona ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Zay le hoe tsy tsika ane no hanafaka an'le olona amin'le fahotana tahaka an'i Jesosy tsy vitatsika. Fa ny ataotsika dia ny mitory an'le filazantsara. Inona le filazantsara? Ny azo fijalian'i Jesosy n'le filazantsara. Ny azo fijalian'i Jesosy zay namonjen'i Jesosy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. De eo amin'izay tsy miditra akentsika namana Dino hoe ahoana le hoe afatsika manao an'izay iraka izay. Ahoana ny afatsika manao an'izay iraka izay? Amakintsika no amin'ny Lioka toko 7:20, 4:20 azafady. Lioka toko 7:20 ny 7:30 sy ny 9:30. 7:30, 7:30. 7:30 azafady.
Ya. Luka toko faefatra amby roapolo ny andininy fafito amby efapolo. Sifa valo amby Sivy efapolo. valo amby efapolo. Ary mba ho toriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Ary ianareo no vavolombelona izany. Zay. Miteny Paoly hoe ny Kristy tsy naniraka mission io le iraka araka ny teny Jesosy any am'le Jaona toko faharoapolo hoe tahaka naniraniray ahy no Nanirako anareo kosa. aniraiko anareo kosa. Inona le zavatra anirany Jesosy atsika? De Paoly no miteny Kristy tsy naniraka hanao batisa fa nitory ny filazantsara. Inona le filazantsara? Fandrao foana ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, io no nanatanterahany Jesosy ny sitrapony ray. Zay ny lizy. Teo amin'ny azo fijaliana no nanatanterahany Jesosy ny sitrapony ray. De io no toritsika amin'ny olona. Io no toriana amin'ny olona. De amin'ny fomba ahoana? De hozy izy le lioka toko fa efatra amby roapolo ny andiny fa fito amby efapolo. De hozy izy ary ho toriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Zay fibebahana sy ny famelan-keloka toriana amin'ny anarany. De iny le fahitantsika tamin'ny farany teo namana dinao le hoe le Ezekela toko fahavalo ambin'ny folo milaza an'izay hoe tsy sitrako ny hafatesan'izay maty ho Jehova koa mibeba mba ho velona ianareo. Zay mibeba mba ho velona ianareo. De amafisa le Ezekela toko fahatelo amby telopolo iny andefa raika ambin'ny folo hoe fa tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy fa ny ialany ratsy fanahy amin'ny lalany Mba ho velona izy. mba ho velona izy. Zay le hoe ho toriana amin'ny amin'ny anaran'i Jesosy io ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Amin'ny fomba ahoana? Andiny fahavalo amby efapolo. De hozy izy Jesosy ianareo No vavolombelona izany. zay. Ianareo no vavolombelona zany. Vavolombelona inona io? Vavolombelona fibebahana sy ny famelan-keloka. Ianareo no vavolombelona zany. De zay le hoe ho atao ny sitraponao amin'ny alalantsika, amin'ny alalako, amin'ny alalanao. Ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalantsika. Ianareo zay Jesosy no vavolombelona zany. Vavolombelona fibebahana noho ny amin'ny azo fijaliana. De tsika ny vavolombelona zany. Satria de rehefa mamadibadika tsika eo amin'ny Baiboly de mahita i Paoly de miteny ndray izy ndao iverenantsika Paoly hoe mba tanteraka teo amin'ny Paoly ve zany zavatra zany. De misy an'ity toko sy andiny ity Korintana voalohany toko fahasivy ny andiny fa enina ambin'ny folo. Korintana voalohany toko fahasivy ny andininy fa enina ambin'ny folo. Fa raha mitoro ny filazantsara de tsy misy ho reharehako satria tsy maintsy manao izany. Fa lozako raha tsy mitoro ny filazantsara aho. Zay. De milaza mihitsy ny Paoly hoe raha mitoro ny filazantsara aho izy de tsy misy reharehako ny am'zany. Zay ny am'zay mahatonga anazy teny hoe tsy am'teny fahendrena. Tsy am'teny fahendrena aho izy. Fa lozako raha tsy mitory aho izy Paoly. Lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. De tsy nafaly azo fijaliana. Satria Paoly hitantsika tsara, fantatsika tsara ny fiainan'i Paoly, zay Saolisy taloha. Nanenjika an'i Jesosy any izy. Nanenjika an'i Jesosy any nataony sy ireo mpanaradia an'i Jesosy, ireo mpianatry Jesosy. De nampijaly. Zany zavatra ny fiainan'i Paoly taloha, nampijaly ny kristianina. Nanenjika ny kristianina, nanenjika an'i Jesosy. Tsy nino an'i Jesosy. Zay tsara, tsy nino an'i Jesosy i Paoly taloha. Fa rehefa tonga teo amin'ny fotoana anankiray izy, tafahoana tamin'i Jesosy izy, nijery an'i Jesosy izy. Zay le Jaona toko fahaenina le vakitsika le andininy fa efapolo. De le hoe ary izao ny sitrapony ray koa Jesosy dia niazahoany zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay. Rehefa voalaza le asan'apôstôly zany tantaran'ny Saoly zany ho any amin'ny lalana ho any Damaskosy izy, tafahoana tamin'i Jesosy. Nisy hazavana be sy ny sisa niseho tamin'i Jesosy.
izy moa zany raha tena marina tsy afaka tsy natanty an'le hazavana dia jamba maso fa heniny feon Jesosy ny heniny zay niteny taminy Saoly nahoana ianao no manenjika teo vo fantatry Jesosy fantatry Saoly Jesosy iza moa ianao tompo zay enjehako izany Jesosy enjehanao de nino an Jesosy izy teo de lasa nino an Jesosy i Saoly zay ny sitrapon'Andriamanitra Tia an-tankely pasteur hoe le hoe vavolombelona zany io le fanandramana nandaovan'ny Paoly ve zany hoe fibebahana sy famelan-keloka noraisiny tamin'ny alalan'i Jesosy io lay fijoroana vavolombelona resahany Jesosy hoe ianareo ny vavolombelona zany le hoe vavolombelona ianareo vavolombelona zany vavolombelona ny fibebahana sy famelan-keloka sy famelan-keloka teo amin'ny fiainany ve zany no nijoroana vavolombelona sa tamin'ny alalan'ny fomba ahoana raha le teny Jesosy no raisika dia tena le olona mihitsy no vavolombelona fibebahana sy ny famelan-keloka le olona mihitsy de miseho eo amin'ny fiainan'le izy aloha zany zay le hoe tanteraka eo amin'le olona aloha zany ny sitrapon'Andriamanitra avy eo amin'ny alalan'le olona ndray zay asehony eo amin'ny fiainany dia tanteraka amin'ny alalan'ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy zany de lasa ohatran'ny hoe mpitaro-bato vilam-bava ndray izy gasay maro zany ndao tsika ne aka ohatra ndao aka ohatra mihitsy tsika zany ao Baiboly manamarina zay marika toko 5 marika toko 5 ohatra ray fotsiny ity fa rehefa mamaky ianao zany zao ny zavatra miseho reo olona zay niona tamin'i Jesosy ka no tanteran Jesosy teo aminy ny sitrapon'Andriamanitra de tanteraka mihitsy olo io ka toko 420 lasa mitory izy mitory ny fibebahana izy sy ny famelan-keloka ary izy ny vavolombelona zany aka ohatra ray tsika marika toko 5 miresaka zany io marika toko 5 io ny amin'ny hoe ny namoahany Jesosy ny demonia maro tamin'ny lehilahy tao amin'ny tany Gerasena de ovakitsika ny 20 ka hatramin'ny 20 marika toko 5 ny 20 hatramin'ny 20 ary rehefa iondrana teo an-tsambo kely Jesosy de nangataka taminy le demoniaka mba hanaraka azy nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy izy taminy mody ihany any an-tranonao any amin'ny havanao ka lazao aminy zay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao sy ny namindrany fo taminao de nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy zay zavatra lehibe fa nataon'i Jesosy taminy ka de gaga ny olona rehetra zay reo tsara le lehilahy demoniaka rehefa sitra zay le hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany ka mba ho velona izy tanteraka teo amin'ity lehilahy ty ny sitrapon'Andriamanitra sitrana izy afaka tamin'ny faratsiana afaka tamin'ny fanahy ratsy afaka tamin'ny fahotana satsay rehefa afaka izy tanteraka teo am'le sitrapon'Andriamanitra Jesosy nanafaka azy dia nangataka izy mba hanaraka an Jesosy satsay voalaza eto nangataka izy mba hanaraka an Jesosy fa no lavan Jesosy zay ny le teny Jesosy hoe tahaka nanyranoray ahy no aiko anareo rehefa nanatanteraka ny sitrapony ray teo aminao Jesosy dia maniraka anao ndray izy mba hanao ny sitrapony amin'ny alalanao zay io dia 20 tsy navelan'i Jesosy izy tsy navelan'i Jesosy anaraka azy zany fa hoy Jesosy taminy mody ihany any amin'ny tranonao ho any amin'ny havanao ka lazao aminy inona le lazaina izy zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao sy ny namindrany fo taminao zay le hoe hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka namindrany Jesosy fo taminao lazao aminy namindrany Jesosy fo taminao famelan-keloka ane zany de ianareo izy no vavolombelona zany ianareo ny vavolombelona zany de zay ny voalazany 20 de nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy
izy zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy ka de gaga azy izy ny olona rehetra. Misy tokisandena anankiray ty namana Dino tiako vakiana, teny Paoly ihany, teny Paoly zay Paoly lay nilaza efa mivakitsika le teny Paoly hoe Kristy tsy naniraka anao batisa fa nitoro ny filazantsara fandrao foana ny hazo fijaliana. Ary Paoly le miteny hoe lozako raha tsy mitoro ny filazantsara ozy izy Paoly. De andao apitsika an'ity tokisandena ity, Galatiana 5:4. Galatiana 5:4. Fa sanatria mba misy ataoko rehare afa-tsy ny hazo fijaliana Jesosy Kristy tompontsika izay nahavaombo zao tontolo zao tamin'ny hazo fijaliana raha ny amiko, ary za kosa raha ny am'izao tontolo zao. Satria Paoly no tanterahan'i Jesosy teo am-Paoly ny sitrapon'Andriamanitra. Azony namana Dino am'zay izy. Tanteraka teo am-Paoly ny sitrapon'Andriamanitra de namonjen'i Jesosy anazy. De zao ndray zany zao izy ndray no amin'ny alalany ndray no hanatanterahany Jesosy ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Paoly. De zay mahatonga Paoly miteny hoe lozako raha tsy mitory aho. Za zao miteny amintsika fa raha tena azo ny olona tsara indrindra ny kristiana zany zavatra zany, tsisy mihitsy zany ho malaina mitory ny filazantsara. Hoe malaina ianao mitory ny filazantsara na hoe mangina. Kanefa tokony ho ambaranao sy ho asehonao le filazantsara. De tsy na fanony azo fijaliana Jesosy Kristy zay namonjeny Jesosy anao, zay namonjeny Jesosy anao de mila asehonao amin'ny hafa ihany koa zany azo fijaliana. De zay mahatonga Paoly miteny an'io Galatiana 6:14. Fa tsy misy ataoko rehare ozy izy Paoly Afa-tsy ny hazo fijaliana. afa-tsy ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Zay ny lizy. Tsy misy ataoko rehare afa-tsy ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Ndao fitipitiantsika de ho faranantsika le mahakasika an'izay ary tapany farany zany am'le hoe ho atao aneny sitraponao. De zao zany lizy, rehefa tanteraka teo am'le olona ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy dia maniraka an'iny olona indray Jesosy mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra. De ho ziza hoe tsy le olona ny hanao sitrapon'Andriamanitra fa zao amin'ny alalan'iny olona iny no hanatanteran'Andriamanitra ny sitrapony. Amin'ny fomba ahoana? Ho izy no vavolombelona. Ianareo no vavolombelon'ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Zay. De lozako izy izy Paoly raha tsy manao an'izany. Aneny le tetsao ohatra lozako raha tsy manao an'izany. Zany hoe ambaki tokisandena-tsika Jaona 7:5. Jaona 7:5. Teny Jesosy io. Zao ny vaky ny teny. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola antoandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Zay. Jesosy no teny de ho izy Jesosy isika. Zany hoe izy miaraka ao anatiny. Satria fa tsy niteny Jesosy hoe ianareo tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka ianareo. Tsy zay. Isika ho izy Jesosy, isika. Izy koa zany ao anatiny. Satria azadino le Jaona 2:9 hoe tsy nidina avy any an-danitra mba hanao sitrapoko fa ny sitrapony zay naniraka. Tahaka naniranoray no anirako anareo. Zay mahatonga Jesosy milaza ny teny hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka. Naniraka anazy tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka. Hoy Jesosy isika. De miteny izy raha mbola atoandro. Zany hoe misy fepitaona zany io tompoko. Fa tsy hoe de tsika moa zany de velleto foana mandra-pahatsy fantatra. Fa zadino io teny Jesosy io hoe raha mbola atoandro. Ho avy ny alina ozy izy ka tsy afaka miasa intsony. Tsy afaka manao an'izay asa zay intsony ianao na zay iraka zay dia ny asan'izay naniraka an' Jesosy. Zay liza, ny asan'izay naniraka no atao.
ny sitrapon'andriamanitra ane zany ny dikany satria zay nany raha n'andriamanitra an' Jesosy de ny anao ny sitrapony sady zay de tsy maintsy manao an'izay asa zay tsika ho zy Jesosy miaraka am' Jesosy zany ianao manao an'izay asa izay de zay ne le tenen'ny Matthieu 7:20 de ho zizy le teny Jesosy hoe indro zao momba anareo mandrakariva momba anareo mandrakariva raha fitinina zany le izy de tsotra ny antom-pisianao zany de ny hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra zay mbola antony havelomantsika dia ny ahatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalantsika miaraka am' Jesosy. Ia mazava de mazava zay fanazavana izay a somary nandany itsika fotoana kely a nisy fizarana anaky telo mihitsy zany a namelabelarina mikasika ny hoe ataony ny sitraponao inoko fa tsy nandalo fotsiny tamin'ny sofin'ny mpiaino sy ny mpijery zany a fa hitondra fanavaozana hitondra fanovana isy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ihany koa mba ho amin'ny anarany tokoa ny itoriana ny famelan-keloka sy ny fibebahana dia ny anaran'i Jesosy izany. Ndao iaraka ivavaka indray asika manasa ny pasteur hitondram-bavaka ny loha hevitra zay ny valam-paratsika teto tao anatin'ny fotoana maromaro. Ivavakantsika ray o rainay sy ny an-danitro na dia tsy mendrika izahay mpanota tahaka ny Isaiazy ny laza manao hoe lozako fa lehilahy maloto molotra tsy mendrika kanefa dia miantso anay ianao ary miteny aminay ianao manao hoe iza no ilaiko ary iza no andeha ho ilakay. Tompo ianao zay miteny Jesosy manao hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay nanelaka manome toky ianao Jesosy fa afaka miaraka aminay hanatanteraka izany iraka zay nanirahana anao zany dia ny anao ny sitrapony ray ka mba ho tanteraka amin'ny alalanay tsirairay avy ny sitrapon'Andriamanitra ary izahay dia ho vavolombelony zany sitrapon'Andriamanitra zany ny fiainanay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy no anonanay zavavaka zany. Amen. Makasitraka indrindra tamin'ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika teto a ny tompony hitahiry zany teny zany eo am-ponao amin'ny alalan'ny fanahin'ny masina ka tonga antsika tsirairay avy mbola ho tafahoana finaritra indray anaraka ny toy ny fandarana. Makasitraka ny pasteur Fanerandriam-Paratinainy koa ny vahiny tato anatin'ny fandarana miraso ary manantena mbola hiara-mianatra aminao indray amin'ny toy ny fandarana tompoko. Miraso anao ihany koa ary miraso atsika rehetra. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that rises
His hope, peace, faith, and God's great love. We are united in Christ.
manoloana ny herinandro vaovao izay misokatra ho antsika indray ry ava-malala dia izao indray no teny fikasana omen'Andriamanitra ho ahy sy ianao ao amin'ny salamo fa 20 ny andininy voalohany sy ao amin'ny salamo fa 120 ny andininy fa 4 fakitsika amin'ny anaran'i Kristy ny teny. Tompo, efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao ao amin'ny salamo fa 120 andininy fa 4 satria izaho no niraiketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho, hanandratra azy ho amin'ny avo aho satria malala ny anarako izy. Ho tanteraka aminao ny izany teny fikasan'Andriamanitra izany manoloana ny anemana vaovao izay atolonao anao, miaraka hivavaka isika. Andriamanitra, indray ny hafalianay mandray izany teny fikasana omenao anay tsirairay avy izany. Efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra tokoa ianao, raha mitodika ny lasa izahay dia mahatsiaro fa narovanao, nambinao, nitahinao ary manoloana no avy kosa dia mbola omenao teny fikasana fa satria tianay ianao ary izahay koa misafidy ny ho tianao dia tsy hamelanay ho kamboty ianao, tsy hamelanay ho rery ianao, indrindrandrindra amakivaky anemana vaovao izay mbola tsy nidiavinay izahay dia aoka mba ho aminay izany teny fikasana ny amin'ny fiarovanao izany Andriamanitra, tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen.